inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao ny vahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotapenaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61 34 81 692 62. Christ Embassy meolanja ny fiainanao. Eny dia mbola fahalavantsika rehetra indray androany talata faharoa-ambinifolo volana febroary. Misaotra n'Andriamanitra lehibe ary misaotra ny pasteur Christ Kilomena no miana lalana amaka ny rapsodie androany indray. Ny lohahevitra dia ny hoe ilay mpampianatra ao anatinao. Amen. Ny tsotra masina nokafana azy dia jaona toko fa 4 andiny fa 4 izay mivaky toy izao fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay ny iray indray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ao amin'ny jaona toko fa 12 ny tompo Jesosy dia mampiseho amintsika zavatra tena lalina hoy izy tamin'ny mpianany. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo nefa ny zakanareo ankehitriny. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia nanana zavatra maro lazaina tamin'izy ireo izy izay tsy ho azon'izy ireo. Mety hisy anontany hoe nahoana izy ireo no tsy nahatakatra na tsy nahazo izay tokony ho lazainy taminy? Moa ve Jesosy tsy nanompo tamin'ny alalan'ny fanahy masina? Nanana ny fahafenon'ny fanahy Jesosy ary azo antoka fa nanompo tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Tamin'ny Jesosy anefa ny olana fa ny mpianany ao amin'ny andiny manaraka dia nanambarany vahaolana izy. Hoy izy fa raha tonga ny fanahin'ny famarina dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Jaona toko fa 7 midika izany fa ny fanahy masina dia hitatitra haneho ary hanambara ny ho avy amin'izy ireo. Ny fanahy masina dia mpampianatra ao anatinao ary izy no hitarika anao amin'ny fahamarinana rehetra. Amen. Izy no hitaridalana anao amin'ny fahamarinana izay tokony hotorinao sy ampianarinao ary ranome fahatakarana ny mpiaino anao. Matoky azy tahaka ny nataon'i Jesosy. Izy no mpampianatra tsara indrindra ao amin'ny fiangonana hanao tsara kokoa noho ianao izy koa avelao izy. Amen. Tsarovy ny Baiboly dia milaza fa tsy ny hiteny momba ny tenany izy fa tsy teny ho azy izy fa izay ho reny dia ho lazaina avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Jaona toko fa 7 miaino mivatana avy amin'ny ray sy Jesosy izy ary manambara izany aminao. Nahoana anao no tsy maintsy matoky azy mba azahoanao fahalalana marina sy fahendrena ary fitariana? Tombontsoa lehibe ho anao no manana mpampianatra mahatalanjona toy izany ao anao. Raisy tsara ary amporisio ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao ary araota ny fanompona mahafinaritra mankasitraka azy ary ampitomboy izany tombontsoa izany. Amen. Ny fandalinana izay voalaza dia Luka toko 12 Romana toko 7 ary Jaona voalohany toko 2 sy Jaona voalohany toko 2 Irosa mivavaksika koa manasantsika rehetra hitsangana. Miankina amin'ny fanahy masina izay manazava amiko. Miankina fanahy masina izay manazava amiko. Ny raharaha andavanandro ao. Ary mitarika ahy amin'ny fahasoavana. Lalàn'ny fahombiazana. Hatsarana. Ary fahataterana. Mandeha tsara ny asako rehetra anio. Mandeha amin'ny sitrapony tonga lafatra. Ary mitondra amin'ny alalan'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Trafitra famakina Baiboly mandritra ny herintaona ny androany dia marika toko 5 ka hatramin'ny 7 sy Levitikosy 2 ka hatramin'ny 7. Voninahitra Andriamanitra irery misaotra betsaka tokoa. Inona no azo atao mba halavitra antsika amin'ny fandresena sy ny fahombiazana? Aiza no ahafahan'izy ireo manafina antsika any amin'ny efitra maisina indrindra sy ny toerana avo indrindra ve? Tsy maninona na aiza na aiza ka tsao ny vahaolana aingana mba hitondra fanovanana liana amin'ny fiainanao. Andao hiaraka idiran'Andriamanitra eny amin'ny Christ Embassy Impact Center ankasina 67 hectares eo amin'ny rond-point amin'ny lalam-baovao ivilany amin'ny Kanjamaky Andotapenaka. Na antsoina larina 34 41 122 89 32 74 856 61
34 81 692 62. Christ Embassy, omeo lanja ny fiainanao.